ny baiboly milaza fa tokony ho tandremana ny didy, izy ireo koa milaza hoe ny baiboly milaza fa tsy ilaina ntsony za mitandrina didy zany. De sa izy ireo zany maneho toko sy andininy araky tony toko sy andininy itony, de hitanareo am'zany fa very anareo raha mitandrina didy a, de moa no tena manindry mihitsy hoe very raha mitandrina didy folo. De eo indrindra zany no isafidiananay ty andro androany ity zany mba hanazavana amitsika aloha ireo tenin'Andriamanitra entiny sasany. Ao ihany koa reny nametra-panontaniana zany mangata-panazavanany am'ireny a, de ity fandaran'androany ity zany a hanazavantsika ireo toko sy andinina izay entiny mpampianatra sasany manohatra ny fitandremana ny didy a na ny lalàna. Zay mariako aloha fa tsy misy teny mifanohatra ao anaty baiboly, tsy mifanohatra ny hevitra ny baiboly hatrany amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany, fa ny olona no mampifanohatra azy. No izy tsy mahazaka n'le famarinana tsisy kilema araky ny faminaniana voasoratra Paoly a, de mitady teny hanoanana le metimety aminy a sy le zavatra tiany atao. Ka isika moa tsy maka an'izay fa de zao hoe ny marina anankiray ihany, tsy mifanohatra, ray tsy misy marina roa samihafa. Ka anisan'ny teny hoentin'ny olona ny akamarony de teny voasoratry ny apôstôly Paoly daholo. Fa andao mba maky tenin'Andriamanitra aloha sika mikasikasika an'izany hoe epistily soratan'ny apôstôly Paoly zany a, fahitany Petera azy. Petera faharoa toko fahatelo a de andininy fa 5:10 sy ny fahaenina ambin'ny folo. Ao amin'ny fahaenina ambin'ny folo moa no tena misy le teny tiako raisina fa vakitsika any andininy 5:10. Petera faharoa toko fahatelo andininy 5:10 amin'ny anaran'i Jesosy ary. Ary ny faharipon'ny tompontsika dia ekeo famonjena tahaka ny voasoratra Paoly raha lamalalantsika taminareo koa araka ny fahendrena nomena azy. Tahaka nataony ao amin'ny epistiliny rehetra koa fa milaza izany zavatra izany ao aminy izy, ary amin'ireo dia misy zavatra sary-pantarina izay aolan'ny olona kely fahalalana sady tsy miorina tsara, tahaka ny anaovany ny teny sasany amin'ny soratra masina koa ka mahatonga fahaverezana ho an'ny tenany. Io zany le andininy 9:10 tena tiako raisina hoe ny epistilin'ny apôstôly Paoly a, de hoy Petera hoe misy zavatra sary-pantarina ary zay mazava miafina azy. Fa saingy zao misy indray ny atao hoe olona kely fahalalana aloha ny anankiray, de ny faharoa tsy miorina tsara. De ireo olondreo zany manolana n'le tenin'ny apôstôly Paoly. Tahaka izany zava-misy amin'izao fotoana izao. Fa raha ny tiany Paoly zany de nanazava mihitsy hoe na izana i Petera raha ihany izay, fampianarana ray no raisinay a avy tamin'i Jesosy Kristy. Tsy tokony hisy zavatra mifanohatra. Fa saingy zao izy ny an'ny Paoly izy de sary-pantarina be ny fomba nanoratany azy, zany hoe misy zavatra miafina ao. De le olona kely fahalalana manodina an'le izy am'izay itiavany azy. Zay le hoe aolan'ny olona kely fahalalana. Ka isika zany zao am'izao fotoana zao raha vao tsy manaraka an'le marina tokana fa manaraka an'le fampianarana naolana, de tadidio tsy vitan'ny kely fahalalana ianao a, na hoe tsy miorina tsara fa miandry anao ny fahaverezana araky ty teny ty. Ka zay zany ny fijerin'ny Petera ny soratra nataon'ny apôstôly Paoly a, ary marina zany satria ao amin'ny epistiliny sorata amin'ny Paoly avokoa amin'ny ankapobeny a, ny toko sy andininy entin'ny olona hanoerana ny atao hoe fitandremana ny didy na ny lalàna. Santionany ary reto entintsika ireto a, fa tsy ho ary voalaza eto daholo akory izy rehetra, nefa matoky a fa raha mazava aminao reto santionany vitsy de vitsy reto a, de hazava aminao daholo am'izay na inona tenin'Andriamanitra hoentin'ny olona handrebirebena anao a, anakatsakanana anao a, tsy hanaraka ny famarinana hitandrina ny didin'Andriamanitra izay takiany Jesosy hoe raha tiditra any amin'ny fiainana ianao tandremo ny didy. Zany zao de fa hain'ny olona manolana an'izany nefa de teny gasy mazava be zay. Eny ary vakitsika voalohany am'izany ny Kolosianina toko faharoa. Kolosianina toko faharoa raha ny tokony ho izy a andininy 4:10 sy 5:10 fa aleo vakitsika hatramin'ny 3:10 aloha. Kolosianina toko faharoa andininy 3:10 ary hatramin'ny andininy 5:10 no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ianareo izay efa maty ny fahadisoana sy ny tsy fiforan'ny nofinareo de novelominy niaraka tamin'i Kristy rehefa navelany ny fahadisoantsika rehetra, ary novonony ny soratanany didy izay niampangatsika de nesorony tsy hoe mihitsy izany ka noombony tamin'ny hazo fijaliana, ary nesorony tsy hoe eo amin'ny tenany ny fanapahana sy ny fahefana ary noho ny hazo fijaliana de nasehony miariary ny fitondran'ireo toy ny fanaon'izay avy nandresy. Eo zany zao de fa miatra le teny aolany kely fahalalana izy io. Na makely fahalalana anazy zany de zao hoe tsy fantany le tena zava-misy satria zava-miafina ihany koa le izy. Amma tsy miorina azy tsara koa de hoe zay le teny Petera mantsy hoe sady tsy miorina tsara izy kely fahalalana. De ireo tsy miorina tsara hoe zany le hoe tsy mahazaka ny fampianarana tsy misy kilema de
miala amin'ny tena fampianarana izy mamorona ny anazy manokana, zay no mahatonga azy hoe tsy miorina tsara. Fa raha ohatra izy niorina tsara de le ampetera ihany fampianarana ray ihany ny anazy Paoly, zany hoe tsy mifanohatra mihitsy. Eny ary ho an'ny Kolosianina zany hoe firenena hafa fa tsy jiosy, jentilisa zany mazava loatra no nanoratana. De reo de hoe matiny tsy fifirana, olona tsy mifory, fa no velomina niaraka tamin'i Kristy rehefa navela ny fahadisoana. De zao no tena raisitsika hoe novonoiny ny soratanany didy, novonoiny Kristy Jesosy io zay nepangatsika de nesorony tsy hoe mihitsy zany ka nombony tamin'ny hazo fijaliana. Izay zany no ahafahan'ny olona anankiray na maromaro miteny avy hatrany hoe hitanao araka iteny io efa nombona teo amin'ny hazo fijaliana ho zany didy zany, efa novonoiny Jesosy ao zany didy zany. Raha ny frazy aloha na ny fizateny de zay tokoa le izy. Fa amin'ny mahafatra miafina azy ilaitsika mamantatra zany hoe inona ny zavatra nitranga. Tsaratsara kokoa vakinao hatrany am-boalohany tenin'Andriamanitra io de hazava misimisy aminao kokoa izany. Fa aleo zany raisina tsara hoe inona no novonoina eto, ny soratanan'ny didy. Tsy aholakolatsika ho le teny hoe zao ange ny dikan'ny soratanan'ny didy, zao ange ny dikan'io, zao ange ny dikan'io, ninona dikan'io azavaiko aminao tsara zany hoe inona marina le novonoina de nesorina tsy hoe mihitsy fa nombona tamin'ny hazo fijaliana. Ny zava-marina de zao. Talohany natongavan'i Jesosy de ny lalàna no ny feny olona. Efa fantatsika zay fampianarana zay. Ny lalàna no ny fehezana ny olona. Dika zay teo ambany lalàna ny olona. De tao anatin'ny fiainan'ireo olondreo zany de ohatr'izao zava-misy. Ny lalàna de tety ivelany ary soratra hitan'ny masony. Vakina amin'ny matetika de matetika ampianarina azy foana. De ninona filaza eto zany na hiteny ary olona hoe io dika teny iny ohatr'izao fa misy dika teny tena ohatr'izao. Ninona filaza de zao ny tena izy zao. Io le lalàna amin'ny alalan'ny soratra hitan'ny masony io no atao hoe soratanan'ny didy. Fa zava-nisy de zao. Arakaraky ny nahitany olona an'io te hanohatra ny foana le ato anatiny satria nahoana otany ao anatiny. Zay ny tao amin'le hoe fotoana ny tao ambany lalàna. De indraindray le olona zany mba mahatandrina ihany manaraka ny lalàna, indraindray solafaka ihany de tsy matateraka n'le zavatra takiany lalàna. De rehefa tsy matateraka izy de mipetraka amin'izay le hoe lalàna ateraka mifandika an-dalàna. De ny lalàna zany de nampafantatra sy nitarika ny olona fotsiny nataony fa tsy nay nanovany tao anatin'ny olona. Tonga Jesosy nesorina amin'izay ny soratra iny, tsy natao hitan'ny mason'ny olona tsony. Zay ny dikan'le hoe novonoiny ny soratanan'ny didy. Tsy zany nefa no midika fa hoe azo natao nanomboka teo ny nanao fiainana mifanohatra amin'iny hoe raha ohatra ka voasoratra zay aza mijangajanga de manomboka zao mijangajanga daholo amin'izay. Tsy izay le izy. Fa iny lalàna mipetraka foana iny ary takian'Andriamanitra amin'ny olona hatramin'izao. Fa saingy nesorina tsy hoe ivelan'ny olona tsony, tsy ho hitan'ny masony tsony, tsy natao tamin'ny alalan'ny soratra tsony. Zay ny dikan'io teny io. De inona indray ny natao ary? Raha mitoy zao ny amin'ny 5:12 de hoe nesoriny tsy eo amin'ny tena ny fanapahana sy ny fahefana. Zany hoe le lalàna zany zay tamin'ny alalan'ny soratra de nanana fanapahana sy fahefana nitarihana ny olona. De rehefa tonga ny hazo fijaliana tsy intsony nitarika ny olona ohatrany hoe vanim-potoana ny tetezamita zao teto Madagasikara teo aloha de tapitra ny tetezamita tsy intsony nitondra ny firenena fa fitondrana hafa amin'izay. De ohatr'izay nge le izy vanim-potoana roa samy hafa ohatran'izay de nesorina le soratra tsy manan-kery tsy manam-pahefana tsony, tsy hitan'ny olona tsony. De hoe nasiony miariary noho ny hazo fijaliana de nasiony miariary ny fitondran'ireo toy ny fanao zay avy mandresy, zany hoe ohatrany hoe fahefana resy avy niady Jesosy de nandresy de manaraka babo zany le lalàna de netiny manaraka azy amin'izay alehany. Nombo teo amin'ny hazo fijaliana izy miara-nombo taminy. De miditra ao anatin'ny olona Jesosy, miara-miditra ao anatin'ny olona amin'iny lay lalàna. De zay mahatonga an'le dika teny any amin'ny Hebreo 4:7 hoe ataoko an-tsainy lalako sady ho soratako ao am-pony. Zany hoe nesorina tetỳ ivelany le izy de nampidirina ao anaty. Ka rehefa miditra ao anaty le izy tsy mitovy an'le tany aloha tsony le hoe ezaky ny tenan'ny olona na herin'ny tenan'ny olona manatratra an'le lalàna, fa ao anatin'le hoe taorianan'ny hazo fijaliana zany de tsy herin'ny tenan'ny olona tsony fa le fony mihitsy nefa lasa fompanaraka lalàna. Tsy mpandika lalàna tsony. Ka tsy mila herin'ny tena tsony, tsy mila ezaka tsony fa lasa miova le fiainan'ny olona de na ny sainy na ny fony mifanaraka amin'le lalàna. Zay le hoe ataoko an-tsainy lalako sady ho soratako ao am-pony. De zay ny dikan'le hoe raha misy olona amin'ny Kristy olom-baovao izy. Korinthiana 2:7
toko fadimy andiny fito amby folo misy an'izay teny zay. Zay zany midika an'io fa tsy io mihitsy no midika hoe tsy niraraina ntsony ny lalàna de tsy tandremana ntsony ny lalàna fa efa niravana teo amin'ny hazofijaliana diso zay a. Ary zay azavaiko zay fahatanteran'le teny nambaran'i Jesosy hoe tsy tonga andrava aho fa anatanteraka. Le izy le apetraka anatin'le olona de le fiainan'le olona lasa mifanaraka amin'iny zay no atao hoe manatanteraka. De manamafy an'iny reto andiny tsoratra masiny reto ny anankiray Romanina toko fafito andininy fahadimy sy fahaenina. Romanina toko fafito andininy fahadimy sy fahaenina, nareo ihany mamaky azy fa mitovy am'izay nazavaiko zay, fa ny vakiko mitovitovy am'izay ihany koa de ny Koritianina faharoa toko fahatelo andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahaenina. Koritianina faharoa toko fahatelo andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary manana izany fatokina izany ny amin'Andriamanitra izahay amin'ny alalan'i Kristy. Kanefa tsy miambo hanana fahaleovana avy aminay, hevitra na amin'inona na amin'inona izahay, fa ny fahaleovanay de avy amin'Andriamanitra. Izay efa nampaleo anay koa ho mpanompo amin'izay fanekena vaovao, nefa tsy amin'ny soratra fa amin'ny fanahy, fa ny soratra mahafaty fa ny fanahy no mahavelona. Io le ipetrahan'ny olona ho an'ny sasany. Fa zay nazavaiko zay. Le soratra mahafaty de le tety ivelany. Satria raha vakitsika ny Romanina toko fafito de manomboka amin'ny andininy fafito ihany koa hatramin'ny raika amby folo de manazava mihitsy arakaraky ny nahitako any didy izy mapetsika an'le ota tao anatiko. De rehefa metsika le ota de manota de miteraka fahafatesana. Zay le hoe ny soratra mahafaty. Fa ny fanahy mahavelona. Le fanahy mahavelona zany de le fanahy am'izay, fanahy masina mantsy no anatin'ny olona taorianan'ny hazofijaliana io rehefa tonga am'le finoana de Jesosy mivelona ao anaty de amin'ny alalan'ny fanahy nipetrahan'i Jesosy ao anaty fanahy masina io zany. De iny fanahy iny zay mamelona le fanahin'ny olona maty. De rehefa velona le fanahy maty iny de ny fanahy masina no mitarika an'iny. Zay le hoe zay tarihan'ny fanan'Andriamanitra ny zanany naterana. De ny tarihan'ny fanahy masina azy de mandeha araka an'le lalàna. Zay ny fahatanteran'le hoe ataoko am-pony ataoko an-tsainy lalako sady hosoratako ao am-pony. Zay ary no midika an'le hoe ny soratra mahafaty fa ny fanahy mahavelona. Tsy olana zany. Ary tsy zay mihitsy midika hoe tsy tokony ho tandremana ntsony lalàna diso hevitra tsika. Raha izay no izy. Mazava iny fa ity koa misy andinin-tsoratra masina anankiray zay aolany kely fahalalana araka ny teny napetraky Petera teo. Galatiana toko fahaefatra. Somary lavalava izy ity. Galatiana toko fahaefatra de ny andininy faharaika amby roapolo ka hatrany amin'ny andinina raika amby telopolo. Ao zany misy zavatra mifamaofao be. Galatiana toko fahaefatra andinina raika amby roapolo ka hatramin'ny raika amby telopolo. Fa mety tsy ho vakitsika daholo zay. Vakiko fotsiny ny andininy fa raika amby roapolo ka hatrany amin'ny andininy fa dimy amby roapolo. Galatiana toko fahaefatra andininy raika amby roapolo ka hatramin'ny dimy amby roapolo ihany vakitsika aloha amin'ny anaran'i Jesosy. Milaza amiko ianareo zay teo ambanin'ny lalàna. Tsy irenareo va ny lalàna? Fa voasoratra hoe Abrahama nanana zanaka roa lahy, ny anankiray tamin'ny andevovavy ary ny anankiray tamin'ny tsy andevo. Kanefa ilay tamin'ny andevovavy dia nateraka araka ny nofo, fa ilay tamin'ny tsy andevo kosa dia nateraka tamin'ny teny fikasana. Ary izany dia azo atao fanoharana fa izy roa vavy ireo dia fanekena roa. Ny anankiray avy tamin'ny tendrombohitra Sinay dia miteraka ho amin'ny fandevozana dia Hagara izany. Ary ny hoe Hagara dia tendrombohitra Sinay any Arabia ka mifamaly amin'ny Jerosalema ankehitriny fa andevo izy mba amin'ny zanany. Eo zany aloha ny olana dia hoe tsika tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana. Zay aloha le zavatra entiny le kely fahalalàna. Hanodinana n'izay tsika tsy tandrina ny lalàn'Andriamanitra. Efa ny anarantsika nefa ny atao hoe ambany fahasoavana fa ny anarantsika. Zay tsy maninona fa tsy ndrika teny hoe ambany fahasoavana dia efa le nazavaiko teo ihany. Kristy velona ao anaty, afaka le ota, velona ny fanahiny, fanahy masina mipetraka ao anatiny, dia ozy Paoly hoe tsy za ntsony ny velona fa Kristy ny velona atao anatiko. Zay no atao hoe fahasoavana. Dia fanahy masina no mipetraka ao anatin'le olona ary iny fanahy iny ihany no Jesosy Kristy ao anatiny. Iny fanahy iny efa ny anarantsika fa dia hoe ary voalazan'ny Ezekela toko fahina amby telopolo andiny fito amby roapolo fony vao fikasana nataon'Andriamanitra fotsiny hoe ataoko anatinareo ny fanahiko ahatonga anareo handeha araka ny lalako. Atateraka an'le teny zany hoe ataoko an-tsainy ny lalako sady hosoratako ao am-pony. Zay raha bangona ny atao hoe fahasoavana. Dia ny mahasamihafa ny olona amin'ny fahasoavana sy ny hoe tao ambany lalàna vanim-potoana roa samihafa ireo ary ny hazofijaliana manelanelana azy. Nanomboka tamin'ny Mosesy ka hatreo amin'ny Kristy na teo amin'ny hazofijaliana, teo ambany lalàna ny olona. Dia lazaintsika hoe vanim-potoanan'ny lalàna zay. Dia ny fiainan'ny olona tamin'izay fotoana izay dia le hoe otany ao anatiny dia miezaka mandeha
amin'ny herin'ny tenany mitandrina ny lalàna izy fa tsy mahatandrina. De le ao anatiny zany mpanota ary tsy marina fa ny ety ivelana izy miezaka ho marina. Fa rehefa tonga ny azo fijaliana nanomboka teo ny fahasoavana, Kristy ny velona ao anatiny, de lalàna tsy ety ivelany tsony fa efa ao anatin'ny fony. De le olona tsy manana ezaka ny tena totsiny fa mandeha ho azy araka ny lalàna izy, zany hoe mandeha araka ny lalàna ihany fa tsy amin'ny herin'ny tenany tsony. Zay no mahasamy hafa an'ireo. Fa ity olana atao amin'ny Galatiana ity de zao efa zay le fiainan'le Galatiana. De nisy mpampianatra, anao tsy tenentsika hoe iza le mpampianatra avaiza. Fa ireo mpampianatra ireo zany de niezaka indray nitarika an'ireo olon'ireo zay efa manana ny Kristy ao anatiny, efa matateraka ny lalàna tsy amin'ny herin'ny tenany tsony, de miezaka mitarika an'ireo olon'ireo hoe reto misy lalàna be de be reto, tokony ho tandremanareo de taitra le olona. Inona zany de taitra izy hoe de indray anaraka an'ireto zavatra reto amin'ny herin'ny tenany io, amin'ny herin'ny tenany io. Zany hoe zavatra hafa ivelany nefa nampianarin'ny apôstôly Paoly taminy no nampianarin'reto mpampianatra hafa reto, de mazava zany fa raha miezaka manatratra an'ireo izy de amin'ny herin'ny tenany indray de gaga be Paoly hoe miverina ao ambany lalàna indray nareo, manatratra ny tisy ty amin'ny herin'ny tenanareo. De hoy izy hoe milaza amiko ianareo ary izay teo ambany lalàna, teo ambany lalàna, zany hoe raha vao miverina ao amin'le ambany lalàna mantsy de miverina daholo le andevon'ny ota mivelona ao anaty, tsy manana fahafahana ary de tratran'le hoe mandeha amin'ny herin'ny tena manatratra ny lalàna, tsy manana fahamarinana ao anaty. De hoy Paoly hoe matahotra ny aminareo. Zay ny olana amin'io. Zany hoe lalàna nampianarin'ny Paoly aloha ho arahan'ny olona hafa, mazava aloha zay. Ny lalàna nampianarin'reto mpampianatra reto ho arahan'le olona koa hafa. De ny lalàna nampianarin'ny Paoly efa nilazaina fa Kristy velona ao anatinareo mandeha araka an'io lalàna io ianareo. Fa reto lalàna reto zany zay tsy nampianarin'ny Paoly mazava loatra no nampianarin'le mpampianatra hafa, de ireo nefa tsy ao anatin'le hoe mandeha araka ny fahasoavana Kristy velona ao anaty fa tonga de ohatrany hoe mandeha amin'ny herin'ny tena manta be zany raha iverina amindreo. Dikan'izany reto zany de efa lalàna efa anisan'le hoe rava, efa tsy tandremana tsony raha ny anarantsika hoe misy lalàna mbola mipetraka, misy lalàna efa rava. De ireo zany efa lalàna efa rava reo, fa mbola kitikitian'le mpampianatra hafa ihany reto jiosy reto hiverina anaraka an'ireo. De mazava raha miverina manaraka an'ireo izy de tsy mitovy an'le le fo ao anaty tsony no mifanaraka amin'io, fa le lalàna nampianarin'ny Paoly zay hoe lalàna fototra, le nitany saintsika teo lalàna fototra nampianarin'ny Paoly, de io nampianarin'ny Paoly io mandeha ho azy araka an'io ny fiainan'le olona satria Kristy velona ao anatiny. Fa le Kristy velona ao anatiny nefa tsy hitarika an'le olona anaraka an'reto lalàna efa niravana reto. De zay no natonga amin'ny Paoly taitra. Raha vao miverina am'ireo nareo izy, de ireo natao hoe abe-dem-pianarana any amin'izao tontolo zao raha vakitsika ny Galatiana toko fahatelo rehetrarehetra, misy rafitra maromaro manazava an'izay, fa zay nazavaiko zay le izy. De hozy Paoly raha vao miverina amindreo nareo de mitovy amin'ny Agara, andevo. De raha raisitsika ny 9:telopolo sy 1:telopolo ao amin'ny Galatiana toko fahaefatra